Ahoana Marina, aiza ireo mesures d'accompagnement no niforongatry ny valanaretina eto amin'ny faritra Antananarivo. De niverina indray ny fiboahana nanomboka omaly alatsinainy. Raha tena miady amin'ny fiparitany ny tsimokaretina moa, dia anisan'ny fomba tsara edina amin'izany ity fiboahana ity. Azo lazaina fa tena mitaintaina ny vahoaka, indrindra fa ny eto an-drenivohitra, kanefa ny fahasahiranana ihany koa etsy andaniny. Ny hoanina androany mantsy tsy maintsy davina androany, kanefa de misy indray ity fepetra vao niraisina ity. Mametra-panontaniana ary ny rehetra hoe inona moa zany no mahasamy hafa ity fiboahana vaovao ity raha ampitahaina tamin'ny fiboahana tamin'ny faran'ny volana Marsa sy ny fiandohan'ny volana Aprily. Tamin'ny alahady alina de minisitra maromaro no niteny tao amin'ny fahitalavim-panjakana, nanazava ireo fepetra ho raisina fa tsy ny filoha intsony. Mba nankaiza reny filoha e? Nitsapa de tsy nisy mihitsy ny fandrindrana teo amin'ny fepetra voalazan'ireo minisitra ireo. Voalohany aloha de tsy azo lazaina fa fiboahana tanteraka na reconfinement total io. Mbola misokatra amin'ny maraina hatramin'ny 12 atoandro mantsy ny tsena rehetra. Samy nahita daholo angamba ny rehetra, fa mbola betsaka ireo olona mivezivezy ny maraina, indrindra fa teto an-drenivohitra. Faharoa, satria moa fiboahana no fepetra no raisina, de mazava ho azy izany fa misy fiantraikany amin'ny fitadiavan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Samy miandry ary ny rehetra hoe inona no vahaolana ara-sosialy ho ampianary ny fanjakana amin'izany, na ilay antsoina hoe mesures d'accompagnement. Gaga nefa ny rehetra, fa de tsy nisy izany fanapahan-kevitra izany na de iray aza. Ohatra iray izay nitranga omaly teny Ambohimanarina ity, fitarainan'ny mpivarotra izay voasokajy ao anatin'ny essentiel na tsy mivarotra sakafo. Jerena koa le majinika hoe reo majinika reo ne mivarotra ny hinanan'ireo hanina, ahoana no mivarotra sakazaza ohatra anazy tsy mahay mivarotra, tsy mahay maka an'ireny sakafo masaka reny, sakafo hohaniny reny de inona zany no amidiko nefa tony mba misy mividy ihany tony. De zay zany mba mieritreritra hoe allo zay mba mena mivarotra fa fitandremana amin'le kasibosy fotsiny zany ny tokony hoarahan'ny polisy sy ny karazany maso tsara fotsiny le izy. Misy manatitra entana trosa zao de inona ara ny angalany voankazo eny Anosy be ivarotana an'io, inona nanaovana sakafo masaka ivarotana. Ny anazy zany lambanjaza, bevoka, tsy mampitarungon'olona. Iran'izay rehefa tsy mivarotra. Hanina androany de diavina androany ndraiky apoaka. Malafo zay de mihinana, tsy malafo zay tsy mihinana tompoko, tsy bakolô, misy zany hoe tsy bakolô zany. Zay nge mba hitahitako aloha zay mba hivarotra, mba miteny 12 de aloha zay mba hivarotra 12 tonga ny 12 mody zay tompoko. Zay amin'izao zao mandoa fatrano 5 alina sy 2 hetsy, vidin-jiro 2 alina. Nefa zany tsy maintsy de davina teo aiza ary zay. Lasa rehefa misy le fanampiana, no fanampiana nefa tsy misy, tsy tonga any aminay le izy. Nefa zay tsy avela hivarotra. Inona marina izany no ataon'ireo olona izay tapaka fitadiavana? Aiza ilay mesures d'accompagnement? Toa tsy misy valaka tamin'ny fiandohany tamin'ny voalohan'ny volana ihany izy ity. Mandray lesona ve ny mpitondra? Sa ahoana ihany e? Ny zavatra nisongadina ihany koa de sambany manomena fitenenana ny ministry ny fahasalamana. Ny tena mahagaga aloha de nilaza ny ministra fa ametraka ny atao hoe plateforme digitale. Hoy izy hoe misy tokoa ny paikady zay tapaka tamin'ny filankevin'ny ministra na ametrahana ny hoe plateforme digitale zay mba hijerena ny base de données zany hoentina anatin'izay ravinao ny liste ireo cas asymptomatique, zany hoe mbola tsy marary zany fa mitondra ny tsimokaretina sy ny cas symptomatique. Io plateforme io dia misy singana anankitelo, zany hoe composante. Ny voalohany moa de base de données zay, ny faharoa de jerentsika ny ahoana ny hitantanana stock mba ahafahana hoe manao projection mba tsy ny rupture ny stock io, ary fahatelo ny capacité ahoana ny fandraisana ireo ary fandraisan-tanana ireo cas symptomatique ireo. De tena mahagaga tokoa izany. Efa 3 volana mahery anareo no nitantana ity famehana ara-pahasalamana ity. Ka izay vao hoe anao base de données. Natao ina daholo izany ireo tarehimarika rehetra voangona hatramin'izay. Mifototra amin'inona zany ny fanapahan-kevitra no raisin'ny mpitondra hatramin'izay.
izany no pirofo fa de pilotage à vue no natao teto hatramin'izay fa tsy nisy mihitsy paikady matotra natao. Tsy mahagaga raha tsy voafehy ity aretina ity. Pirofony zaniko ihany koa ity fanampahan-kevitra no raisin'ny filoha tamin'ny 7 ny volana aprily ity, izay nilazany ny fialana tsikelikely tamin'ny fiboana voalohany. Koa rapitso alatsinainy noa atao ny fampahafantarana ara-pomba ofisialy irahana amin'ny IMRA sy ireo mpikaroka siantifika malagasy ny fanolorana ity vita sy vokatra malagasy ity. Ary io no isan'ny manampy sy anampy bebe kokoa atsika ahafahana mandray ireo fanapahan-kevitra izay ho raisitsika androany. Tsy nifototra tamin'ny tarehimarika izany fa de nanantena fotsiny fa efa nahita tambavy ka io ihany de ampy. Aizitsika zao mirongatra izay tsy izy ny valana aretina, mbola ao anatin'ny firongatry ny aretina ary mbola tsy tratra akory ny pika de nataony de confinement. Tsy fahaizana ve izany sa tsy fahalalana? Nilaza foana ihany koa mantsy ny mpitondra fa efa nanao ilay atao hoe contact tracing. Izany no ahafahana mitily ireo olona rehetra ny fampikasokasoka tamin'ny marary na olona mitondra ilay tsy mikaretina coronavirus. Raha natao tsara io de azo natao ny nanapaka ny fiparitahany tsy mikaretina. Raha tsy nanao base de données mihitsy aza izany hatramin'izay de ahoana moa ny fomba nanaovana io contact tracing izay lazaina fa efa natao io? Be loatra ny tsy fahaizana mifehy ny fitaovana enti-miasa ka tsy mahagaga raha toa ka mbola mirongatra ny fiparitahany aretina. Izany rehetra izany no milaza fa tsy mbola vonina hiady amin'ity valana aretina ity ny mpitondra fa mbola variana tamin'ny zavatra fa tsy mahasoa ny vahoaka, kanefa de nolazaina ny vahoaka fa efa vonina ny fanjakana. Izany no antony mbola itakinany mangarahara na eo amin'ny fitantanana ireo antotanisa izany na ihany koa amin'ny fampiasana ireo fanampiana avy any ivelany, indrindra fa ny arabola. Inona no masotsivana nampiasaina tamin'ireo famatsim-bola ireo raha toa ka tsy nisy na tsy mazava ny paikady hatramin'izay? Raha ametraka io plateforme digitale io de vao maika aza tena ilaina ny mangarahara satria io no ahafahana mijery ireo fandaniam-bola atao. Efa vonina amin'izany ve ny mpitondra sa tsy ampidirina ao io resabola io? Azo lazaina fa tsy mifanaraka amin'ny olana misy ny vahaolana entina amin'izao fotoana. Voalaza mantsy izao fa de ireo mitondra ny soritra aretina ihany no atao fitiliana. Raha ny olona mitondra tsipika rentina moa ataontsika le fa ary ohatra izy tsy sempotra zany, tsy signy zany, zany hoe cas symptomatique de azo atao tsara mihitsy ajanona any an-trano izy fa zao aray maso, misy dokotera aray maso na par téléphone zany fa any izy manaraka confinement de manaraka ny torohevitry par téléphone zay milana les bases de données ahafantarany téléphone. De mbola mipetraka indray ny fanontaniana hoe atao ahoana ny mitily ireo tsy misy soritra aretina, avela ivezivezy eny amin'ny fiarahamonina any ve izy ireo? Raha izay mantsy no ataonareo mpitondra de ireo olona ireo indray no anaparitaka ny aretina de no maly tsy miova ihany ny eto. Tena mahavariana ilay fandraisana andraikitra sy ny fanovana paikady a. Tena tsy fahalalana ve sa tsy fahaizana mifehy ny krizy? Tsy misy antenana indray ity fiboana faharoa ity raha izao no mitohy. Averina eto foana fa tsy ny fampiasana herim-pamoretana no vahaolana. Ilaina averina ny fitokisan'ny vahoaka ny fanjakana. Tsy ho tafaverina nefa izany raha toa ka tsy mbola mijery izay laharam-pahamehan'ny vahoaka ianareo mpitondra. Tsy hisy izany raha toa ka mbola vokisana lainga hatrany ny vahoaka na anaovana fampanantenana pokaty. Raha misy ny paikady matotra sady miady amin'ny tsy fiparitahany aretina no nomena ny vahaolana ara-sosialy de tsy misy ilaina raha matahory na de kely aza fa anaraka ho azy ireo vahoaka lazainareo fa mafilo ireo. Aoka ho averina indray fa eo amin'ny fitantanana ny raha rahampanjakana de ny mahasoan'ny vahoaka aloha no atao vao ny mahafinaritra anareo. Fa ahoana marina izy ty e? Ahoana marina e?